Tsy miovaova. Tsy miovaova ny toetran'Andriamanitra. Omaly, anio ary mandrakizay. Zany indray no lohahevitra iarahantsika midinika ary inoko fa ankitahitany amin'izany ianao ary manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Ry mpiara midinika namana isany tena faly ny fofa tafahoana somatsara amintsika rehetrarehetra indray misaotranao ihany koa amin'ny fanaranao tsy tapaka miaraba antsika rehetrarehetra ary ho anao izay voasamba mba miaraka aminay dia mino izay fa ahita fitio anatrehan'Andriamanitra ianao ary tona soanao any izao fiarahantsika midinika izao. Andeha ry araka hivavaka isika rehetra. Rainay eo izay ny an-danitra ho amin'ny masinina niny anaranao ho tonga niny fanjakanao. Misaotranao indray izahay fa tafahoana amin'ny lalan'ity fandaharana izay mamina iloatra ity. Tsy mendrika izahay ka dia mangataka famelan-keloka. Rakofy tompo ny fahasoavanao izahay ary aoka ny fanena masina kosa no anjaka amin'izao fandaharana izao ka hitondra fitahiana ho anay ny teninao. Dia mitahiry izao mpiara-mianatra amiko izao na izy misy an'izy ireny avy fa amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Tsy miova ny toetran'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana manahirana tokoa ny miaraka amin'ny olona miovaova. Ny miovaova manko tsy azo itokisana. Fa Andriamanitra tsy miovaova izy. Zao no voalaza ny amin'ny bokin'ny mpaminany Malakia 3. Malakia 3 ka ny andininy 9. Dia zao ny fanambaran'ny Malakia. Fa Izaho Jehovah dia tsy miova. Ary ianareo ry taranak'i Jakoba tsy ho fongana. Jehovah mihitsy no miteny amin'ny alalan'ny mpaminany Malakia. Manao hoe Izaho Jehovah tsy miova. Ry mpiara-mianatra namana isany ny Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra tsy miova. Rehefa tia izy omaly dia tianao izy androany ary mahazo matoky sy manantena ianao fa mbola ho tianao izy rampitso sy ny mandrakizay satria tsy miova Andriamanitra. Zao no fanambaran'ny apôstôly Jakoba amin'ny Jakoba 1. Jakoba 1 ka ny andininy 7. Jakoba 1 ka ny andininy 7. Hoy izy hoe ny fanomezana soa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rainy fahanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloko avy amin'ny fihodinana. Tsy misy fiovaovana. Ny fanomezana soa rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tsy miova zany ry mpiara-mianatra namana isany. Dia Andriamanitra mpanome zava-tsoa rehetra. Tsy mahafaly anao ve zany? Tsy mampientanentana ny fonao ve zany? Hiatrika tontolo andro ianao androany. Azon'Andriamanitra ataony manome zava-tsoa anao raha manaiky ianao. Satria tsy miova izy. Tsy miova Andriamanitra. Hoy Jehovah hoe tsy miova. Tsy misy fiovaovana ny toetran'Andriamanitra. Tsy misy fiovaovana ny fitsipik'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mandrakizay Andriamanitra. Andriamanitra dia vonany meny tsara indrindra ho ahy sy ho anao. Andriamanitra zany tsy manome zavatra ratsy. Tsy Andriamanitra zany ny fototry ny faharatsiana. Ndraindray tsy mampalahelo fa misy na dia kristianina aza dia milaza fa avy amin'Andriamanitra ny mety faharatsiana io mitranga io. Tsia! Ilay Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra vonany ameny zava-tsoa ho an'ny zanany. Tsy miova Andriamanitra. Ary any amin'ny boky maro samihafa aza, any amin'ny Hebreo 10 ka ny andininy 9 dia milaza hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zany ny antony mbola ifikirantsika amin'Andriamanitra androany.
zany mbola mahatonga antsika atoky an'Andriamanitra androany tsy mandainga izy ilay mana-tanteraka izay fanampanantenana mahazo matoky ianao fa anome zava-tsy ho anao izy androany. Mahazo matoky isika fa lay Andriamanitra ny Baiboly ihany no lay Andriamanitra amin'ny Kristy izay nanaiky ho faty amin'ny fijaliana mba ho famonjena anao. Mahazo matoky isika fa ho anao zany famonjena sy fanafotana izany. Tsy miova Andriamanitra, tsy miovaova ny toetra n'Andriamanitra. Ka ny fanontaniana mipetraka, ahoana reny mba hianaranao mitoky amin'ny fahatsaran'Andriamanitra na dia mizotra any amin'ny tsy tokony ho izy aza ny fiainanao? Ahoana no ahafahanao mamitoky amin'ny Andriamanitra tsy miova io na dia ataonao efa mizotra mankany amin'izay toe-javatra mety ho sarotra aza ny fiainanao? Sarotra ny mitoky an'Andriamanitra no anatin'ny toe-javatra sarotra indrindra. Kanefa izany no antso atao aminao androany satria tsy miova ny toetra n'Andriamanitra. Azona fikirana izy na dia atao hoe mandeha mamaky loha saroka ny fahafatesana azy ianao, azona fikirana Andriamanitra satria tsy miova ilay toetrany omaly anio ary mandrakizay. Hombanao any Andriamanitra ka na iza lianao inona ataonao dia ho tsapanao ny fisiny eo amin'ny tontolo ny fiainanao androany. Ka dia izany no ampahery anao ary dia mampahery izy ihany koa ny hafa fa misy Andriamanitra hoe tsy miova afaka hitantana ny fiainanao. Andeha hiaraka hivavaka isika amin'ny tianatsika izany dinidinika izany. Rainay eo any an-danitra, indre izany hafalianay fa manana Andriamanitra tsy miova, manana Andriamanitra mahatoky, manana Andriamanitra vonona ny hanome zava-tsoa ho anay. Irinay Andriamanitra mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay izany androany, ary tsy androany ihany fa eo mandritra ny fotoana izay mbola hivahiny ihany any amin'ity tandeha dia tsy hiova aminay ny fitiavanao. Dia ho tanteranao ihany koa amin'izao mpiaino izao izany, ka dia ho amin'izy ireo tsirairay avy akeo ny ilay fitiavanao tsy miova ho maly anio ary ho mandrakizay. Dia mitahianay aza mahafoina mahasaraka anay noho ny amin'ara Jesosy. Amen.